tadidinareo ve felana eritao zany lasa tao aoriana azy olonay label champion du social. Araka izay hitanareo izay dia voatazo tanteraka ny maha champion du social azy. Ny tombony lazany ka betsaka ireo mpanjifa na toetantoerana io na tany ivelany ihany koa noho io fenitra ara-tsosialy izay narahany io. Ankoatra ny agence de voyage sy ny restaurant dia nahatsangana trano fandraisam-bahiny lehibe izy izay mbola misehatra amin'ny iraisam-pirenena ihany koa noho ny maha champion du social azy hatrany. Jereo anie izy tena marehare tanteraka amin'ny zava-bitany, any ka ireo mpiara-miasa aminy rehetra dia miasa amitiavana sy ampifaliana avokoa. Manana fahatokisana sy fiarovana ireo mpiasa, any ka lasa miakatra avokoa ny fahazotoan'izy ireo. Ary tadidinareo indray ve Rakoto, izy no nahazo ny certification ERS avy any amin'ny CNAPS. Izy dia anisan'ny mpanjifa mahafatrapo amin'ny orinasany felana izay indrindra no anisan'ny tombontsoa amin'ny samy champion du social mifampatoky amin'ny kalitao arosiny. Toetsana pitarika, mpandray andraikitra ary akaikin'ny mpiasa trany. Ary nareo koa ve tsy mba teo champion du social?